Andriamanitro enoy ny fivavahako tiako loatra ny mipetrake ambavahadina toy izay mitoetra eo anday ny ratsy fanahy o teny loko fa indray andro eo ampianjanao de tsara no iarivo enjeny atsaranao ry Jehova mahita izany alehibe ny asanao ny foko rehetra iomy sy ankalazanao entrereny vorony re e mahitany akany maialo fanjanany hitako ny hitako amiratry nyamiratry fianjananao tompo amsaka mbola mpifaliana no iarabako anao ao anatin'izao fandarana manokana zay rahantsika zao miarabanao minaran'i Jesosy Kristy ary mirary koa raha mirary ny fiadanan'ny tompo aminao mba amin'ny ankohonanao ety ampiandohana dia manasanao aho mba hiaraka hivavaka indray isika mialohany anoizatsika ilay loha hevitra manao hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra ao amin'ny tany efitra miara-mandeha amin'Andriamanitra any anefitra ndesika hivavaka ho amin'izany loha hevitra lehibe manokan'izany rirany malala tsara ny an-danitro misaotra anao manokana izahay fa fantatray ny fitiavanao anay ny teninao dia nanome toky fa ny zanakao sy ny asantananao dia ho adidinao ihany ary ny famindramponao dia tsy lany ritra fa vaovao isa-marainy zany ko tamin'ny teny ity dia isaoranay anao ny fitahinao anay no tahinao ny asan'ny tananay tamin'ny tontolo andro ary amin'izao takarivo zao amin'izao fotoana zao dia indreto indray izahay hiara-mianatra ny teninao koa mangataka ny fanainao masina ary izahay mba hitantana anay mba hitarika anay ny anaran'i Jesosy amen isika omaly afaka omaly dia nanomboka ny fantoko amin'ity loha hevitra anankiray manokana ity dia ny hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra any anefitra na miara-mandeha amin'Andriamanitra ao amin'ny tany efitra nisy lohateny anankiray zay hitatsika tany ampiandohana tamin'ny andro voalohany dia ny hoe andao hiara-mandeha amin'Andriamanitra nanasanao aho mba hiara-mandeha amin'Andriamanitra isika tamin'izay no nahitantsika fa tsy azontsika tao ny tsy andeha amin'ny toerana iray zay antsoina hoe tany efitra ara-tamididina moa izy io fa tsy ara-baky teny intsony hitantsika tamin'izany fa ny tany efitra dia toerany devoly ka dia ahitana reo karazana olana maro samihafa eo amin'ny fiainana toeran'ny fanaintainana toeran'ny aretina sy ny sisa
tsy afaka hiala isika tsy andeha am'izany fiainana izany eo am'ty fiainana ity fa izao detsika tany am-piandohana fa raha makivaky izany fiainana izany isika dia afaka miara mandeha amin'Andriamanitra ary tam'izany no nahitantsika fa rehefa miaraka aminy isika dia afaka mitantana atsika izy ary manome toky atsika fa afaka mikarakara ny fiainatsika ary tamin'ny faharoa nahitantsika an'izay hoe ny tany efitra dia toerana ny fikarakaran'Andriamanitra tao anatin'izay nahitantsika fa mikarakara tokoa Andriamanitra raha mamakivaky ny tany efitra isika ka raha mamakivaky ireo karazana olana maro samihafa isika de hitantsika tam'izany fa Andriamanitra de mikarakara ny fiainan'ireo zanany any anatin'izany tany efitra izany. Androany isika dia hijery lohateny anankiray manokana tsy inona izany lohateny izany fa ny hoe tena mafana be eto sady to tsy misy ialana mihitsy. Tena mafana be sady tsy misy ialana mihitsy. Ny tany efitra tokoa raha dinihina de zao toerana kiray zay tena anjakany ny hafanana, toerana iray tena mafana ary ny masoandro any amin'ny tany efitra de tena migaigaina, tena mandoro ary tena hita ho tena mafana tokoa any am'izany toerana izany. Ary raha tsaronao de efa nazavaiko taminao fa ny tany efitra zay resahana ao amin'ny baiboly dia tsy mitovy amin'ilay tany efitra na dezera zay eritreretintsika hoe tena tora-pasika be migodahana be, tsy zany lay tany efitra fa ny tany efitra ao anatin'ny baiboly dia tany efitra zay misy tendrombohitra, misy aram-bato ihany koa. Tam'izany nahitantsika fa namoaka rano avy eo amin'ny aram-bato, avy eo amin'ny vatolampy Andriamanitra tany anefitra ho an'ny zanak'Israely, ho an'ny vahoakany. Noho izany de zao aoka zany mbi ao an-tsaitsika ilay tany efitra fa sy le tora-pasika be migodana be fa toerana izay misy tendrombohitra. Nahoana moa tsika miresaka an'izany? Mba azahoantsika tsara ilay lesona tiana vohitra ary lesona zay mampahery atsika de ilayntsika ny mahalala an'izany. Ny zanak'Israely tokoa manko dia azo lazaina hoe tany Egypte izy ireo, ary izy tany Egypte dia somary tamana, somary tiny ny tany Egypte. Hitantsika zany tamin'ny lasa fa rehefa namakivaky ny tany efitra izy ireo de imbetsaka no nangataka tamin'ny Mosesy mba hiverina ho an'ny Egypte. Imbetsaka, tsy indray mandeha, tsy indroa fa te hiverina ny Egypte. Nahoana? Satria tany Egypte izy ireo de nanafatiko iteny fa ampy zay rehetra ilainy. Hitantsika tam'izany fa i Farao mihitsy no mikarakara ny fiainan'izy ireo tam'zareo tany Egypte. Hitantsika ihany koa fa ny renirano-nely ohatra dia nanome toky ny mponina tao Egypte sy ny zanak'Israely zay tao Egypte fa ny renirano-nely de afaka miantoka ny filana eo amin'ny lafiny rano. Manome toky zany fa ampy ny rano satria tondaka foana ny rano isataona tany Egypte. Ary ny renirano-nely ihany koa no miantoka ny fambolena, ka ny fambolena indray mamoaka sakafo de zao tena afa-po amin'ny sakafo zany izy ireo. Ny renirano-nely ihany koa dia feno hazan-drano de mbola afa-po ihany koa izy ireo am'izany. Noho izany raha fitentsika de zao Egypte izany dia toerany fatokiteny ka somary natokitena ireo zanak'Israely tany Egypte. Mifanohitra am'izay kosa nefa ny tany efitra kosa de tena mifanohitra am'izay. Ny tany efitra dia toerana zay tsy misy rano, sarotra ny mahita rano any amin'ny tany efitra raha hita ianao. Toy izany koa ny sakafo, sarotra ny mahita sakafo any amin'ny tany efitra, ary raha ny hazan-drano moa ny resahana de azo antoka fa tsy ho hitany mihitsy zany tahaka le tany Egypte tao amin'ny renirano-nely. Ary raha Farao anefa no nanomesy ny any fiaina zanak'Israely zay ilainy tany Egypte de zao kosa any amin'ny tany efitra izany de zao Andriamanitra no manome maimaim-pona. Andriamanitra no mpikarakara,
noho izany dia mifanohitra tsara eo lay Egipta toerany fatokitena, fa ny tany hevitra kosa dia toerany fatokinan'Andriamanitra. Ry havana, moa vatsy tahaka izany koa ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Miazakazaka be ny fahaizan'ny zanak'olombelona eto amin'ity zao tontolo izao ity. Miazakazaka be ary mandeha be ny teknôlôjia, ary na ny kristianina mpivavaka aza indraindray mba tsy ilazako hoe matetika raha tojo olana izy eo amin'ny fiainany, de zao matetika matoky an'ity zao tontolo zao ity mba hamahany olana zay misy eo amin'ny fiainany. Ohatra am'izany de zao, raha vao marary ny olona anankiray, inona ny tonga ao an-tsainy? Na kristianina aza izy, matetika indrisy tonga avy hatrany aiza ny dokotera, aiza ny hôpitaly, de lasa misy fatokina zany eo am'izao tontolo izao, ao am'ilay kristianina, ao am'ilay zanak'Andriamanitra, fa adininy hoe Andriamanitra no tokony itokina aloha mba hikarakara ny fiainana amaha ny olana. Toy izany koa raha misy kristianina manana problema ara-bola, indrisy matetika ary mampalahelo, de miazakazaka any amin'ny loharanom-bola, any ampampindram-bola isan-karazany izy, na reo mpampanjana-bola zany, na makany amin'ny banky zany, na makany ireo microcrédit zany, fa iveriny fa izay ny tonga de vahaolana azo antoka. Ry havana, izay na tonga an' Jehova nandefa ny zanak'Israely avy any Egipta ho any Kanana, ka navelany amakivaky ny tany efitra izy ireo mba hafahana manabe, mba hafahana mitaiza azy ireo, ny aminy hoe Andriamanitra no tokony ianteherana sy itokina, fa sy Farao na Egipta. Am'izao fotoana zao koa zany de zay, raha misy olana ny fiainanao, raha misy problème eo amin'ny fiainanao, eny raha misy programa ataonao eo amin'ny fiainanao, de zao tadidio ianarana, andeha ianaratsika ny hoe Andriamanitra no andeha ametrahana ny fitokisana, andeha ianaratsika zany hoe matoky an'Andriamanitra izany. Manasanao mba hijery ao amin'ny soratra masina, de nio tsara ne fa reo ray aman-dreny izay loharano nipoirany zanak'Israely, de zao ray aman-dreny izay navelan'i Jehova, notezain'i Jehova, napetrany tany anefitra. Ohatra am'izany i Abrahama sy Sara zao, raha dinianao ny Genesis 2:12 sy ny manaraka, de ho hitanao fa i Abrahama sy Sara, reo ray aman-dreny zay loharano nipoirany zanak'Israely, dia poniny ny tany efitra, ary Jehova mihitsy no nanao izay programa zay. Mialay ianao i Jehova tao amin'ny tanàn-dehibe, tao amin'ny orany Kaldiana, fa mandehana any amin'ny toera zay mbola tsy fantatrao. Tsy fantany Abrahama hoe ho aiza izy, fa nalefan'Andriamanitra tany amin'ny tany efitra izy mba hahafahan'Andriamanitra mitaizany Abrahama sy Sara aminy hoe fatokinan'Andriamanitra sy fianteherana amin'Andriamanitra. Raha nytoy koa ny tantara, toy izany koa ny Isaka sy Rebeka, Jakoba sy ireo vadiny, poniny tany efitra avokoa. Fa raha andeha lalindalina kokoa isika, de nio hoe Mosesy lay lehilahy zay nitarika ny Israely avy any Egipta ho any Kanana, de nio tsara ny fiainan'ny Mosesy. Tamin'ny voalohany Mosesy dia nobeazy natao Egipta. Mizara telo mako ny fiainan'ny Mosesy, 20 taona izy no maty, de mizara telo. Ny 70 taona voalohany dia nobeazy natao Egipta Mosesy, ary nampianary ny Egiptianina ny fahendrena sy ny fahaiza-manao ny Egiptianina rehetra. Tao anatin'izany de natoky tena Mosesy, ary nieritreritra Mosesy fa ample fahaiza-manao noratovy natao Egipta ahafahana manafaka ny zanak'Israely. Kanefa raha dininao ny tantara, tsy naomby i Mosesy, tsy naomby i Mosesy tao anatin'izany eritreritra zany hoe tao anatin'izany fianteherana tamin'ireo zavatra nomeny Egipta azy, tsy naomby, fa ny hafarany vaky nandositra ny Farao tany amin'ny tany efitry Midiana. Ary rehefa tonga tany Mosesy dia notezainy Jehova tany anefitry Midiana tao anatin'ny 70 taona. Io le faharoa teo amin'ny fiainan'ny Mosesy, 70 taona manaraka zany izy, de nitezain'Andriamanitra tany anefitra,
ary rehefa voataiza tany anefitra 7 taona Mosesy de zao vonona ny anafaka ny zanak'Israely hitondra ny zanak'Israely avy any Egipta ho any Kanana, ary tsy mahagaga raha naomby Mosesy tamin'izay. Aradininao ny tantara de zao teo amin'ny nanafahany Mosesy ny zanak'Israely tany Egipta de tena niantehitra tanteraka tamin'Andriamanitra izy. Ny Exodosy 4:4, ny 4:4 ohatra de zao rehefa manoloana ny ranomasina mena ny zanak'Israely, ny Egiptianina kosa manenjika avy ao aoriana, de zao ny teny Mosesy: Jehova no hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina. Zany de nanehoan'ny Mosesy fa lay fitezana natao taminy tany amin'ny tany hevitry Midiana tao anaty 70 taona de ninaran'ny Mosesy no hoe miankina amin'Andriamanitra, miantehitra amin'Andriamanitra manoloana ny olana zay miseho eo amin'ny fiainana. I Paul raha milaza an'izany ao amin'ny Koritianina 2:5-7 de zao nanambarany Paul azy: fafinoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Riavana, mahafinaritra ny tenin'ny Paul zany, fafinoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Eo amin'ny famakivakiana ny fiainana izany, raha mamakivaky ny tany efitra ianao ka mamela an'Andriamanitra hitaizanao ary ianao kosa maneho fa miantehitra amin'Andriamanitra, de tadidio ity andininy ity: finoana riavana no andehanana fa tsy fahitana. Tsy miankina am'izay hitanao ivelany eto am'izao tontolo izao no hitondranao ny fiainanao, fa miankina tanteraka amin'ny finoana n'Andriamanitra ka mamela an'Andriamanitra hitondranao eo amin'ny fiainanao. Noho izany de zao raha tsapanao fa mafana be, mamay be le tany efitra lalovanao de tadidio fa Andriamanitra efa nanomana vahaolana ho anao, nanomana vahaolana ho anao. Raha miverina kely isika tantarany zanak'Israely de tadidio tsara ao amin'ny Mpanjaka 1 ohatra 7:10, ny 4, rehefa namay be ny hafanana tany amin'ny tany efitra Elia tamin'izay fotoana zay, de voalaza fa izy kosa nandelana indray andro tany anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambany ny anjavidy anankiray. Teo ambany ny anjavidy anankiray. Ary tsara-tsaina zany sary zany. Elia nakany anefitra, Elia namakivaky ny tany efitra, fa rehefa tany anefitra Elia mafana be tany, ary raha ny fijery azy to tsy misy vahaolana ho an'le hafanana tany amin'ny tany efitra. Voalaza eto anefa de zao nahita inona hoe Elia? Nahita anjavidy, ary de teo Eli no nialokaloka teo ambany ny anjavidy. Amin'ny teny Hebreo moa ty anjavidy ity de lazainy hoe rotema na rotem amin'ny teny Hebreo. Mahagaga zany, raha iverina fa tsy tokony zava-maniry any amin'ny tany efitra, nahagaga fa nahita azo anankiray Elia, rotem na anjavidy, teo izy no nialokaloka. Eo amin'ny 5 de zao ny voalaza: ary raha nandro natory teo ambany ny anjavidy anankiray Elia, indro nisy anjely nanohina azy ka nanao taminy hoe miarena ka homana. Riavana, namay be ny hafanana tany anefitra. Voalohany nahita anjavidy Elia, nialofana. Ary raha nialoka teo ambany ny anjavidy Elia, de nandefa anjely Jehova nanohina azy ary nanome sakafo azy. Tiako be ity sary ity. Andriamanitra izany de zao tsy vitany hoe manombana fialofana ho an'ny zanany izy any amin'ny tany efitra, fa mbola manome vahaolana hafa koa izy nanome sakafo raha maneraka anjely mba hanohina. Riavana, zany sara zany koa nataony Jehova aminao. Raha tsapanao fa mamay be ny olana zay mahazo anao eo amin'ny fiainanao, tena mafana ny fahitanao azy, tadidio fa raha mandeha ampinoana ianao fa tsy amin'ny fahitana, de ho hitanao fa misy toeram-pialofana noman'ny Jehova ho anao ao anatin'le olana be, mafana be, de hita anjavidy ianao, ahita fialofana avy amin'ny Jehova ianao. Ary tsy zany ihany no hitanao, fa hita ny herin'Andriamanitra ianao, manohina anao, ary ho hitanao fa koatra ny fialofana zay omeny anao,
mba hampiena ny hafanana dia zao mbola manome vaolona afaka ohatran'izay Jehova ho an'ny Elia homana sakafo no nomaniny Jehova ho an'ny Elia. Mahafinaritra ry havana izany tantara izany, ary izany koa ny tiany Jehova atao anao. Nisy fotoana Agara sy Ismaila zanany dia voatery nalefa ny Abrahama andeha hiala ny tobony izy ireo, ary efa nandeha Agara sy Ismaila zanany dia mofo sy rano no nomeny Abrahama azy ireo. Tonga nefa ny olana tsy le sakafo ny tena olana voalohany tonga tamin'izy ireo, fa lany ny rano. Genesis 2:20 lany ny rano, ary efa lany ny rano dia zao napetraky Agara teo ambanin'ny hazo anankiray Ismaela zaza. De teo Agara nitomany ary nieritreritra Agara fa ho faty eo ambanin'ity hazo ty le zaza. Hitanao amin'izany fa natany hevitra aza Agara sy Ismaela dia nahita hazo, nahita toeram-pialofana. Fa jereo tsara, sy nataony Jehova tamin'ny Elia dia nataony Jehova ihany koa tamin'ny Agara. Rehefa teo Agara kivy ny amin'ny zavatra miseho 7:20 dia zao mivalaza niantso any Agara le anjelin'Andriamanitra tany anefitra. Jereo ne 7:20 niantso any Agara ilay anjely, niantso any Agara. Tao anatin'ny akivina Agara misy anjely nalefa n'Andriamanitra niantso azy, ary nampahiratin'Andriamanitra ny mason'ny Agara 7:20 ka nahita lavaka fansakana izy. 20 nomban'Andriamanitra ny zaza de nitombo ary nonona tany anefitra izy. Tiako be zany sary izany, ary zany koa nyriko mba ataony Jehova eo amin'ny fiainanao. Ratsapanao fa mamay be, mafana be ny olana zay mahazo anao eo amin'ny fiainanao. Tadidio, zay nataony Jehova tamin'ny Elia, nataony Jehova tamin'ny Agara, de ho ataony ho anao koa eo amin'ny fiainanao. Manome fialofana ho anao izy, miena ny hafanana. Manome alokaloka ho anao izy, miena ny hafanana. Saingy zao mbola manome vahaolana hafa Andriamanitra de ho hitanao fa ho tony le olana, satria ianao natoky an'Andriamanitra, ianao ny antehitra amin'Andriamanitra. Etam-pamaranana dia misy andininy kely zay mba tiako omenanao, dia ny ao amin'ny Salamo sy ny ao amin'ny Isaia. Ny Salamo 1:100 zao ny nambaran'ny tenin'Andriamanitra ry havana: raiso ho tokonao ity, fa ho ataony Jehova aminao zay nataony tamin'ny Elia, ho ataony Jehova aminao zay nataony Jehova tamin'ny Agara mianaka. Zao ny tenin'i Jehova. Salamo 1:100 Jehova ny mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Raiso zany teny zany, mba ho ianteheranao, mba ho toky ho anao eo amin'ny fiainanao. Fa raha mamakivaky ny tany efitra ianao ka atao mamay be, mafana be le olana zay mahazo anao amin'ny fiainanao, tadidio fa Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Jehova hanaloko anao, Jehova hanamaivana ny hafanana zay mba mely anao eo amin'ny fiainanao. Isaia 2:7 ny 7 sy ny 7:13 zao ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 7 dia hoe Andriamanitra: aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanankavanan'ny fahamarinako. Ry havana, jereo zany teny zany. Taria amin'ny Salamo, Jehova ny fialofanao. Eto amin'ny Isaia, Jehova mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinany. Alefa tsaratsara zany sary zany, sady fialofana ho anao Jehova, mitantana anao amin'ny tanana ankavanany Jehova. 7:20 amin'ny Isaia io ihany dia zao ny nambarany: fa izao Jehova Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izao no amonjy anao. Alefa tsara tsara zany sary zany Jehova fialofana ho anao, saingy zao akoatra ny mahafialofana ho anao hitantana anao amin'ny tanana ankavanana Jehova, ary ny tananao zay tazomin'i Jehova dia ny tananao ankavanana. Ka toy izao zany sary zany. Io zany anao mitsangana eo akavian'i Jehova, dia raisin'i Jehova amin'ny tanana ankavanana ny tananao, tantananao dia ny tanany ankavia manaloko anao. Dia zao
azo antoka ny tany hevitra zay lalovanao, azo matahotra tokoa ninona olana miseho amin'ny fiainanao, azo matahotra ria. Jehova ny fialofanao, Jehova mitantana anao amin'ny tananakavanany, Jehova mitantana anao amin'ny tananakavananao sady mitantana ny tananao ankavanana izy no manaliko anao Jehova, de milamina ny fiainanao mamakivaky ny tany hevitra. Andesika ivavaka angataka mba ananatsika ilay finoana andehanantsika fa tsy fahitana, ary Jehova kosa atanteraka ny teniny ho fialofantsika izy hitantana antsika amin'ny tanankavanana izy de zao tsy atahotra isika fa ilamina ny fiainantsika. Iary ivavaka isika. Ray masonao, misaotra betsaka ny amin'ny teninao zay manome toko ho anay, fa na de mamakivaky ny tany hevitra azy izay, betsaka tokoa reo karazana olana zay mamely anay. Mety olana ara-pahasalamana zany, mety olana ara-bola izany, mety olana ara-panambadiana izany, mety olana ara-pitezana izany, ara-piarahamonina izany. Androany de nomenao toky izahay, fa natao mafana be sy mamay be azany problema izany, de hoy ianao hoe ianao ny fialofanao anay. Mitezary ianao atanteraka ny teninao ho an'ny mpiaino zao fandarana izao, ka ialoka eo aminao tokoa ne izy ireo, de ahita fa ho maivana ny hafanana no ny fialofanao azy ireo. Ary tsy zany ihany, fa hitantana ny tanankavanan'izy ireo amin'ny tananao ankavanana ane ianao, de ahita izy ireo fa hovova ny olana sy nataonao tamin'ny Elia de ataovy amin'izy ireo, sy nataonao tamin'ny Agara mianaka de ako tanteraka amin'ny fiainan'izy ireo. De misaotra ray fa ianao de nilaza fa tsy mahay mandainga, ianao de nilaza fa tsy misy zava-mahagaga zay tsy hainao, noho izany aoko tanteraka ny sitraponao, ny anaran'i Jesosy. Amen.